atolotry ny radio vaovao masoanao anio. Tantara indray miseo mitondra ny lohateny hoe ny dikizo. Vita ihany le exam. Saly mihitsy vita ihany aloha izy iny fa mba nanahoana ny lisan'le philo iny e. Nakoa nandraraina zany le zano any vandoana lazy efa mihitsy mantsy. Zay aloha dia mariny. Tsy mety zany. Metsika indray masera. Efa ela neny ndrasala niny examen ino vita misaotra an'Andriamanitra fa vita ihany izy iny. Eny misaotra an'Andriamanitra vita fa andao azay ho analazy. Sady efa assuré a. Metsika indray Erika. Endritra Rika ary am-piangonana ny fetina mivavaka. Marina zaniko vita kosa ve le fanadinana dia tsy aleo ve mba misaotra an'Andriamanitra. Ina koa raha nidiran'Andriamanitra amin'izany. Ndorangany amin'ny bara misaotra azy a. Atsisy anazy ange tsy vita tsara fanadinany. Marina misy kizana Sarika. Ndry ihany akiny antony finary nidiran'Andriamanitra amin'izany. Vokaranga zano any vandao any bara. Hita ho sura mihitsy. Ela ihany nendrasana ny mibaky iny fa tena mifaly ihany izy ity farany a. Sady sarana an'Andriamanitra fa nahazo mention tsara daholo tsika. Dia atoro maraina amin'izay manomboka izaoko. Koa raha tsy misy matorotoro izany eo ry vonjiko. Arakaraky ny akarana ane no mahamafy ny ady e. Iara-baina daholo rakizy fa nahazo baka soma tsara. Marina mihitsy izany reny. Ho tonga mitanjona ambony indrindra indray nareo. Misaotra indrindra ry dada sy neny fa raha tsy teo nareo tsy nahazo an'iny baky iny izay a. Dia tidratrano ny fainana registelda. Anarana da atao tsy ahitany teny mihitsy. Vonjy moa dia tena varena amin'ny sakafo io fotsiny. Izay izaho kosa ry dada kanto hoe variana amin'ny sakafo. Tsy tafy zanoka. Mienina natrantro menareo ray aman-dreny eto fotsiny e. Fa na izany ary aloha tena tsara ilay sakafo nameny maman-kanto ka. Marina raha tsy ho laniko eto daholo reto. Efa erezo rse. Ivonjy ve dia agagy e. Ninina sakafo tonga eo dia ohatran laniny daholo. Ho any daholo kambo izay lany fa mbola misy be dia be ao e. Fa nareo telo dareto tokoa moa izany izao rehefa eny amin'ny anjerimanontolo eny dia anao inona daholo e. Mikasany anao gestion re izay ry maman-kanto a. Ano no hitanay ohatra mahamety anay e. Zany a? Ie. Mafimafy aloha zany gestion zany a. Maro be mantsy ny ankizy manao concours amin'izany nefa ny kolikoly sy lazaina intsony a. Fa rehefa mianatra tsara sy miankina amin'Andriamanitra kosa rakizy a. Edre vita foana io. Dia ny fanomanana ny concours indray zany izao no masonako. Dia atao tsara ira ankizy ny fianarana. Io anie ny lova tsara indrindra hoy ny Ntaolo malagasy izay e. Sady ny ray aman-dreny a tsy manana lova be hoe azonareo antenaina eo a. Asa aloha ny anareo menadafa raha ohatra aminay dia tsy mba misy azo antenaina fa ny fianarana ihany io nataovy tsara. Ary indrindra aza miala amin'ny Jesosy rakizy. Aza miala amin'ny Jesosy fa tsy isy dikany ny fiainana raha tsy eo izy. Ie, voaray izay fananarana nataonareo izay fa andao amin'izay lolohana ny vary sao dia mangatsiaka eo ihany e. Adray, marina tokoa izany rehetra. Afaka concours ihany ity tsika. Hianatra aty amin'ny université amin'izay zany ka. Ie, misaotra an'Andriamanitra mihitsy fa afaka soma tsara na dia betsaka raha ampifaninana. Sady mba tafiaraka ihany sika fa tsisy naningana e.
Dia mba ohatry ahoana ary izao ny fiainantsika aty amin'ny oniversité aty? Mino aloha za fa afinaritra e. Zany ny ankizy aty aloha mety tsy mitovy amin'ny ankizy tany am-pianarana intsony. Ny tany mantsy sekolim-pinoana dia mba endriendry daholo fa aty ohatrany miova tanteraka mihitsy sady samy manao izay tiany atao daholo. Marina aloha izany tendry izany. Fa izany hoe tsy miadaladala fotsiny sika fa mianatra tsara dia tonga hatrany amin'ny farany. Hitako eto sahady izany sika hitantana orinasa sy ho lasa olona ambony izany daholo rehefa lehibe. Dia amin'izay efa anaty fiara tsara tarehy no mifanena dia fampikilaksana eny an-dalana. Dia mba directeur sy chef amin'izay ny fiataontsika rehefa ao am-piasana e. Nareo koa tia mampiomehy mihitsy ka. Fianarana ary tia mbola tsy manomboka koa dia izany sahady ve ny eritreretina mbola aiza ny lalana ho diavina? Ary andao amin'izay andeha akafivisy reto fa tsy lozantsika mirediredy eto fotsiny a. Maika ilaza amin'ny ao an-trano ny vaovao tsara be. Fa misavisana no avokoa izany fa tsy rediredy e. Ary andao amin'izay fa milahatra be koa nge ny olona ao e. Aleoko izany mba hipetraka eto akaikin-dreto fa tsy misy plasy intsony any aloha any. Eo ary ndrindra hipetraka e. Vetivety koa dia feno ilay plasiko. Ka ny miditra moa dia ny fampisisika ohatra ireny iny ireny. Hita kiko, misaotra indri aloha nanome plasy ho anahy e. Ary ndry marina ho ato mbola tery mamanareo foana nefa efa aty amin'ny oniversité. Hita ndry izay teo. Hitako eo ivelany eo foana iziko. Mba mijery ho fianarako aty fotsiny ankizy a. Mba mandeha tsara ve ny fianarako sa tsy? Ary za ve ky manontany andry nefa lozandry miondrika fotsiny teo. Ary za ky manontany andry nefa lozandry niondrika fotsiny teo amin'ny latabatra teo. Nefa ny endry avy eo dia namalana ihany e, ngandry misy problème. Izany ve zafady aloha fa nampiandry andry fa mbola nivavaka mantsy za teo e. Mila mametraka amin'ny fianarana manatrehan'Andriamanitra mantsy sa izany ihany koa no nanazarana tany am-pianarana dia lasa zatra izany izay. Mba miseho amin'ilay koa ty sipy ty izany nefa tsy ampahafirina. Kanto aloha ky ny anarako a. Ohatrany tonga dia niresaka mantsy sika fa tsy nifankafantatra akory. Marina tokoa ky izany a. Ary ninandray santatra ny anarako e. Fa ndry marina izany tena masina be mihitsy. Mampiomehy koa ky ty filazandry azoko. Fa eny e, azo lazaina an'izay ihany fa aok'izay aloha ny resaka fa efa manomboka ny fampianaran-dra amin'izay. Eny arika. Olotira fraky, eny le tika la santatra. Fa tsy hitalina manja kely marina ve ty sipa teo akaiky ny santatra teo iny? Marina le ty zany a. Ahitanina koa iny. Zary ny lesy teo tena tsisy niditra tamin'ny lohako izay fampianarana nataon'ny Ramse. Lozako nijery azy fotsiny. Ary le ty zany saiki soko miadana taniko. Alo santatra fa tsy mahita mihitsy izy izany. Mody tsy mahita indray ny ka amin'izany a. Sady tsy mipetrapetraka eo akaikinay intsony rehefa mibosy. Hita ho aho lesy raha erikako. Nazo akama vaovao a. Kaizakaiza daholo aloha e. Voery ambany ary olona dia maheno ny tabataban'izy mitsamina. Lisankoatra ny tara lava foana ko aiza moa ny olona ny tsena lobe ny mipetraka. Fa izany aloha eo ihany e. Fa iza marina aloha iny sipa kely mipetraka teo akaikin'ny ry iny e. Sady ohatrany mety amin'ny bandy iny a. Disy fanantenana ena re mitsamina mara izany. Fa ahoana le? Efa zakandry zalanga iny? Raha mba izany moa ka maninona. Fa maninona tsy lazaindray koa fa lozana meme eo fotsiny. Ka zao ary sipa masina be iny. Zary teo akaikiny teo saika mamy mitoriteny mihitsy. Angamba raha mikoty aninona reo ho tratra amin'ny valo kafatrano. Aiza koa e.
tsy tahitry ndry fa jereo tsara ny anaovako azy. Tsy fantatry langa fa zany nahita ny voalohany. Mirediredy indray le ty. Zay ary sika zay lahy mazaka ny voalohany raikitra Zany e, fa ohatran nisy bandy sipreny kolo niaraka taminy teo Ye, sady izy telo endry be daholo fatoka be daholo zareo teo akaiko teo. Ary na irevy reny sady ohatran'ny manam-bola ry zareo raha le pôzipôziny Mety zany e, atao sponsor ozy ny fitenenana. Aleo amin'izay aloha hiala amin'ny bandy fa ohatran'ny misy pro tsy maintsy vijena koa mantsika io. Okay ary raha demo zany Sure. Reny fa mivoaka amin'izay fa atsovy amin'izay ry santatra. Ary aloha amboamboarina kely ny pôzy somary foritra kely ny tanan'akanjo dia ampiakarina tsara ny volo. Zay ao tsara. Kanto avine fetifety fotsiny avy eo afaka mandeha nareo telo avy eo. Manahoandry santatra moa dia manahoana koa namany santatra. Ye, ary ndry matadidy izy indray ny Erika dia izy ny Frank kia. Ay, faly mahafantatra ny Erika sy Frank. Ie, dia zay koa faly mahafantatra ny Kanto. Dia zareo reto indray no vonjy sy sarika. Fa iny amin'izay aloha nilainareo anay fa somary mamaika kely mantsy izay io. Ka izao rery Kanto ny antsonay anareo Misy fety izay mantsy karakarain'ny ato am-pianarana dia manasa anareo zay amin'ny sabotsy io fotoana io Sady ho avy daholo ny ankizy rehetra amin'ny hoe vo mafy izay tsy ho avy amin'io Ka zay anie. Aza sina ka zany kia. Voalohany fotsiny ty fa rehefa tsy tianareo dia afaka tsy mandeha intsony nareo amin'ny manaraka. Sady afaka mifankalala bebe kokoa amin'ireo mpiara-mianatra ny amin'io Zaho aloha tena tsy afaka mihitsy raha sabotsy zany Za misy programa ihany fa zany hoe afaka fanako ilay izy. Afaka ihany aho zany raha tsy misy ny sampony. Mety tsara zany dia manantena nareo roa zany fa ho avy nareo amin'io Dia mba afaka mitondra vola kely amin'io fa raha tsy misy loha tsy maninona sody zany indray mantsy no tsy andehananareo eo. Afaka mandeha amin'izay kia nareo raha te handeha. Resaka izy roa reto mantsy tsy ho vidy eto mihitsy. Aleo amin'izay ary izay andeha. Okay lesbienne bonne journée lisany. Vity izay ny anjarako fa ny anareo mitsamina sisa. Toko mba mampirevo kosa aloha lisany amin'izao fa tsy ahita firy ohatran'ireny mantsy lisany Andraso kosa aloha poinsa tsara fa ny indrive mbola tsy poinsa tsara dia tsy efa poinsa ve reny Vao manomboka ny anjara andreko tapitra ahoana ary fa na izany aza aloha efa nilainy nataonao teo zany aloha tona kely Izay mihitsy mbola tsy mahazo miala mihitsy aloha ndry fa mbola manampy anay hatrany. Tsy taitry lisany fa zavy anary any lisany fa na tsara zavatra ihany koa aloha le tsy nahafahan'le siparay teo iny Sady iny koa ane tsy dia ilainy Sady ohatrany tsy dia misy saosy sady tsy manja ihany koko. Miaraka amin'iny ary ve tsy hamenatra. Ary andao amin'izay aloha ialeto fa ilozany reto mifosony leto fotsiny. Andao ary sady nireviny salaza efa miandry. Ohatran'ny tsy mahazo aina mihitsy ary vonjy amin'ity fety ka. Na za koa ariko mba hoe atomboka amin'ny fotoam-pivavahana hono nefa avy eo toa dia mamoafady sy fisotroana ny tao. Andraso aloha fa reto manato ndreto ry sandatrako. Dia ahoana ry izy roa ao tsara ve Tao ohatran'ny tena tsy mihetsika eto mihitsy nareo zany fa manafana sizy eto fotsiny ko. Mba mitsangana kirikanto mandiha fa ino ary ty sary kianatra be ty.
Aleo aloha kijanony eto ihany a. Ity lesa lory vonjy mibekisa mba mandraisa kely e. Tena ohatrany tsy mavoana iny ary zalahy. Tena miala tsiny e. Eo lesy fa mba kely fotsiny a, mba fahalalam-pomba tsy toka angila izy ty fa labira. Santatra ary ve lesy sy pio mandraiko la bandy indray tsy andray a. Mba fanandramana fotsiny anie lesy e. Eo ary kely fotsiny aloha e. Zay akay. Ny indrindray na vy kely fotsiny ary tsy maninona. Amin'izay mantsy mba mandray daholo tsika rehetra. Sa ahoana? Izay mihitsy ny tena marina e. Eny ary. Zay mihitsy ny tena mety e. Aza manohitra ny santatra sady misotro ny foko io. Dia mba mitsangana amin'izay ndry mandiha avy eo a. Za mihitsy ny hitondra ndry. Fanga mbola ela bery zareo vao mirava. Fanga te hody ty vonjy ty e. Fety vao manomboka io ka hody sady ahoana ary alahy e. Ka mba manontany fotsiny ako. Sady fety io aloha tsy tapitra raha tsy amin'ny 9 alina any a. Izay ngamba ry zareo tsy aharitra hatramin'ny 9 alina fa rehefa afaka kelikely dia handeha. Aloha ho an'izany aloha fa andaontsika sindry handeha fa misy hira milay be mihitsy izany a. Andanak'indry raha fa za mijery andry eto a. Andana ry kanto fa inona ary ty menamenatra ty a. Hita ho lesy ry Franky sady mpiara-menatra amintsika daholo any ireo e. Andao akia manaraka izay ataoko fotsiny ny andry e. Andao ary dia azo atao sarotra be fa za tsy mahay mandihy a. Indrindrindrindry ty fandria fahafanareo ty. Andao akia za koa ve dia ampanao an'izany andry e. Dia ahoana ny tira vonjy tsy ohatran'ny tsy hainao teny ty mihitsy a. Nareo izany ve mbola variana misotro be kse? Aiza koa dia hoe tsy hainao teny mihitsy e. Tsisy ambara fotsiny a. Hitako efa te handeha ry ampistery mihitsy lahy io a. Zany aneka tsy isy. Tsy kanto aka azony lisany amin'izany ao. Aleo aloha ampiana vera lafa lansady izany e. Aoka zay ry zalahy fa nandany an'ilay teo rehefa raharaha be. Ialahy ho aiza mampime eo. Tsako fotsiny ary nakesikeske lahy teoko hoe raharaha be. Aiza koa lesy inkely iny sisa dia zay a. Tena tsy mety ala mihitsy kory zareo teo a. Zareo ony anie tsy alo raha tsy amin'ny 9 alina e. Raha izao angamba ry vonjy ny mody amin'ny 9 alina izany ngamba dia mandritry ny 2 volana tsy mahazo mivoaka ny trano. Na za koa ariko. Raha tsy hoe amonjy alim-bavaka angamba no lazaina amin'ny zareo. Izay angamba ka tsy faka aho. Dia zareo ireny ve izany dia tsy bedy mihitsy e. Dia tsy haiko aloha e. Raha zao angamba no fantatry ny ao an-trano hoe zavatra ohatr'izao no nataoko taty dia ataony dadanay maivo ka e. Nefa za teo anie tsy dia nisotro betsaka e. Roa vera fotsiny no nisotroako sio sady labera fa tsy toaka. Ilay izy koa ne mba fahalalam-pomba e. Ny olona rehetra ve manao daholo dia tsika irery no miavaka eo. Tsika ilay nandihy teo mody mihetsiketsika fotsiny fa tsy manao ohatran'ny ataon'ny zareo akorany e. Le tamin'ny voalohany teo rehefa nijerijery daholo ry zareo. Angamba ozy ry zareo hoe inona koa ty ataon'ireto aty. Dia ahoana izany izao lazaina misarika rehefa manontany izy? Mody valiana fotsiny raha nga hoe nafinaritra. Iny ve no lazaina hoe izao no nataonay taty tsy resaka amintsika intsony iny? Fa izany aloha eo ihany fa ilay any an-trano no tena atahorako e. Sady ry zareo izay tsy maintsy anontany. Rehefa tonga avy dia tsy hitandriana izay avaly azy. Ndao amin'izay ary sika kapisany amin'ny harehany dia hody e. Ary aleo amin'izay ho any ty siligoma nomendry zalahy ty analana fofona fa tsy sitranay afaka amin'ny fofona.
Tena ohatran'ny efa miakatrakatra izany tokako izany ry zalahy. Asa tio bainina. Efa bobaka koa mantsy ny laniko teo. Tena ampiana kely zao mety amin'io tena aho tsara. Fa reveko kosa olona fikanareo mitsamina tamin'ilay nandresy lahatra ny Rafonjy iny a. Nanaraka tsy fidiny koa kialakanta avy eo. Japafirifirin'ny efa nataontsika ireny ry kala. Ho hitan'ry ao nanaovako ny katokantony iny. Lahy aloha raha erika tsy ahasakany izany lahy. Tsy hitany lahy ve fa tena tarataraka amiko iny e. Andana mialany lahy fa tsy olona ratsy kely ohatr'izao ve lahy dia ataony inona. Tsy aleo makabogosy ohatranahy. Enao ve mitapy e? Tsy hitanao anga izy fa vao tonga dia zany ondra ny sarisary mena ery. Oka izay fa nareo mitsamina indray reto ny mila hiady. Ny anohizana nitetika indray aloha izao no mila dinihana. Tsy taitry ndry fa isan'andro asiantsika fety foana e. Asaintsika mandeha foana ireny amin'izay tsy vadika tokalahy mibandina ny farany. Ny seran'ny-kialakanto indray ataontsika milamina eo. Mody amin'izao voalohany izao fotsiny ny etoantsika fa izy indray mampirevy rehefa tafiditra eo e. Domiko tapany iny andoherana ozy ilay fitenenanako. Sady le ry manam-bola. Raha zao moa izany ny kotininy tampiko eo kanto. Tsy voamaitsika vomafy. Lahy ve mitapy e? Raha nao an'izany izy efa ela be izany no nataony. Ary ohatran'ny mahita hevitra amin'ilay aho. Mahita hevitra amin'ilay hono ry. Inona zao zany hevitra hita lahy zany? Hita keto fa hevitra sampotsampona indray zao zany. Zao e, irandry izy amin'izay tsy manimba ny kajina mitsamina. Ary lahy zany ohatra mba misaina ihany indray sady ndritako taratara amin'iny mihitsy. Sady le riny manam-bola e. Tsy miasa saina amin'ny firesy kaletandro izany intsony ndry. Fa reto ve misy kely e. Io ve dia takaloka ny Kevin sady mba nanampy anareo fotsiny ny zavy ny fanarahany e. Tsy misy idirako izany kilalaonareo izany a. Noai le fa inona ary ty mora miakatra ty. Mba hevitra fotsiny nena iny fa afaka mandahany endry e. Ary ndao amin'izay akabisy fa tsy lozany reto manao resaka tsy manjary eto fotsiny. Ary tena milahatra izy zany zany tsy tonga atoy reto. Mibaty raha zao ny tena mety e. Ndao sina mibaty rano rangaha. Ino misy bisy marina. Reto mamilavo reto ve zao hisisika amin'io. Lozako reto rangaha fa tsy. Miala tsiny ary zalahy fa tsy maintsy mody lisa mba bandy mahay mikarataka ihany. Tsy keta ve niaraka ihany dia adrisa dia ifanary e. Tena mba ela be koa ny herikanto izany vao tonga e. Mana raha tsy tena efa mampitaintaina be mihitsy hoe lasa saiza ihany. Ianao koa ty raha matoa dia ratsy foana ny sainao. Vao tarakray kely zao zany amin'izay alehany any dia pisery monina be ohatr' izany foana. Efa lehibe ny hereny izao e. Efa mpiantsina anjery manontolo. Ka na zany azako. Tokony mba mandefa mesazy kely ho rehefa ohatrin'io na miantso mihitsy ka. Izay aloha dia marina e. Jereo, iny miditra ny trano iny zareo. Fa maninona ny tao taraiky be ohatr'izao vao tonga ianao anaka. Ianao ara-matoa. Fa taizinareo. Za tato efa nitaintaina be mihitsy ny hoe very any izay le zaza latsaka ny nadalany izay. Ny andro ny eny koa izany dia efa eritreritra ny mandeha. Ny eritreritra tsy maintsy mandeha mihitsy ka. Ka za mihitsy ny anaka an'izaiko amin'eo e. Ho tapakalan-draha foana amin'izany eo nareo. Marina moa. Lahatra fotsiny reny eny ny bus dia izay nahataraiky aho. Rehefa ohatran'ireny dia mba mandefasa mesazy kely na miantso. Marina mihitsy izany. Tena nahoana aloha fetinareo tany? Nahafinaritra ka. Mba tatalo kely hoe. Tonga tany izay dia natomboka tamin'ny vavaka dia avy eo nisy kabary mifandimby dia rehefa vita izay dia nanao fety ny ankizy. Fa izao sy vonjy tonga dia lasa nody.
dia ohatrany ahoana reto izany fety nataon'ny ankizy izany? Mandisy misotro hoe tsy nahazo hainy izay sy vonjy dia lasa nody. Mahafinaritra izany anaka. Toy izy fa tena mahafinaritra mihitsy izany fijoroanareo izany. Izay aloha ry dada sy neny fa andeha ho any amin'ny efitrano koa. Ndanare mahafinaritra mihitsy ny fahendreny zanantsika iny ramatoa. Sena misaotra an'Andriamanitra. Hita mihitsy hoe nitazaina tamin'ny tenin'Andriamanitra izy. Marina mihitsy izany. Mba mekely connexion aloha santatra fa tena laniko matsy ny crédit akato. Izany nefa tokony resaka amin'ny bandy akama izao. Iny ary dia izay elabe fa mbola ilaiko a. Merci ndry e. Fa anniversaire-ndra vonjany hono androany e. Ie, hitako tanan'ny FB koa izany. Dia rehefa be vita ho azy zaniko. Ve lesy anaiky an'izany eo a. Hitan'ny latsara eo izany e, fa tsy maintsy manaiky iny. Iny ary ny anareo fa miala any. Dia ahoana ary vonjy e? Hitanay tany amin'ny FB tany ny anifan'ny lahy. Izay aloha tsy manaiky fa tsy maintsy asiany larevo kely kosa io a. Ny ndreto koa mbola tsy niteny koa ilay olona dia efa zany sahady na sesika. Ka izany ery zalahy ohatrany Aiza sinaka zany lesy fandao fotsiny a. raha mety mandeha kanto dia mandeha ary ahy e. Inona koa izany idirako amin'izany fa lanelika fotsiny ny vonjy. Manaiky lesy io fa andao andeha. Ary misy toerana amin'ilay be zay sady noko fa tena tiany lahy mihitsy a. Andao ary fa za tsy misotro betsaka. Sady mba dia folona kely aho fa rerako ny fianarana. Sady retsaka tsy hivoaka tao mihitsy nefa prof tsy milay iny. Ny aloha rehefa ilay prof mitantara fiainan'ireny aho vao tonga ao e. Dia inona ny soratanareo izany rehefa amin'ny examen ka? Mijery kahie lesy elahy. Atao photocopie ilay kahian'ny ankizy complet tsara ireny ny lesony. Sady ankizy be dia be ireo koa ve lesy ho hita hoe iza no fraude a. Fa tsika aloha mody aloha ihany fa tsy mijanona any a. Za manko be dia voataraiky ny amin'ny enina vao miditra ao an-trano. Izany hoe fa amin'ny telo ary. Afaka mody izay te hody fa tsy terena ka. Tia kanto fa mandeha rery ety an-dalana. Zaho lesy ririka amin'ny fotoana iresahana amin'ity a. Aleo antonona. Manao kanto? Manao ny Erika ary tsy hitako mihitsy ianao hoe ao aorianao a. Ary toa mandeha rery ho azy zany izy. Fa angatsy niaraka tamin'ny vonjisarika. Fa angamo dia hiaraka amin'ny vonjisarika foana e. Mba mandeha rery koa indraindray. Ka mba afaka mandeha rery miaraka amin'ny kanto ary ve zahay e? Amin'izay miara-dro moa zany. Manina moa tsy hitako izay olana amin'izany. Manontany ihany aloha fa sao dia bediny ankizinareo ako. Ankizy mbola tsy manao an'izany tsika. Mbola ny fianarana izao no mahasoana. Aiza manany ihany eo ry kanto a. Ndry ve efa ngeza be ohatrin'io dia mbola tsy manao sipa ihany. Tena marina izany e. Aram-bazaha ve mba mety? Ndry mantsy vao hitako dia tonga dia tara avy hatrany a. Nahita n'ilay atsara sy ankanto ndry e. Erika koa aza manany ihany eo. Izao mbola tsy manao an'izany. Tena marina anie izany kanto e. Sady ndry mila manao sipa amin'izay fa efa eny amin'ny université any e. Hafa ilay tany amin'ny kilasy ambany. Hoe matao ohatra ho hitan'ny dada sy neny ndry. Ary izany a rehefa taraiky be a. Ny ankizy rehetra ary tany amin'ny lycée dia efa nanao an'izany daholo. Andrasa aloha eritreritra kely dia rehefa mirava omeko ny valiny. Ok ary, manantena valiny mahafa-po avy aminao za a. Aiza matahotra fa hiada ndry raha miaraka amiko e. Dia ina
maro izao navaliko any Erika e. Dia hanao an'izany sipy izany ve zaho? Dia raha bedin'ny dada sy neny amin'izany dia ahoana nefa ne izaho efa tara be hoy Erika e. Sady lery ohatry voagosy ihany a. Ohatra ny tiako ihany izy a. Aleo ranga variana hoe eny a. Dia izay lalany ihany lalany a. Sady afaka miala koa ane raha tsy mety tampoka e. Aiza ry Erika am'raika amby folo verangany le brody fa am'raika amby folo sasany zao mbola tsy hita ihany le ry. Hita ho aletsiko. Ny olona ataon'le riko toza fotsiny amin'ity andro mamay be ity. Iny le ry fa mipoitra avy any. Ary ino indray zao mahafalifaly an'le ry izany. Tony avatara mbola mitsikitsiky be ihany miala any. Tsy mba mody miazakazaka kely rehefa akaiky fa tsy farafaratsa mba metsara velatsy kely. Jery any ety izy raha tsy mitsikitsiky be ry. Mahasosotra fotsiny. Ohatra ndray zazakely vao mahazo kilalao reny. Resy lary Franky a. Efa niteny an'lany izaho e. Ialahy indray dia tsy ataoko maharesy azany. Fa resy lahy amin'inona aloha zany fa tsy azoko e. Amkanto lesy fa amin'inona indray a. Zakatsika ane netany e. Aiza aza manany any eo la fa iny hoe lesy dia anaiky an'lahy eo zany a. Mba tantara ho anay hoe nanaovany lahy anazy. Ka zaho hoe hitako nandeha rery izy dia nampiresahako teo. Mody ny salasala aloha tamin'ny voalohany dia hoy izy hoe rehefa mirava valiko dia nanaiky amin'izay izy avy eo. Lisa ve tsy mahalala ny ray Erika e. Resany lahy aloha za tamin'iny fa manaraka kosa tsy amelako tsony lahy. Ialahy indray ho dia tsy maharesahana ovinanao oviny izany. Raha vony zany sisa ny mila amboarinako. Iny indray ne mora tarisiny e. Tsy hitandrita amin'ireny aniversaire an'le rireny nga fa le ry daholo ny nantoka ny revo rehetra nefa le ry zara va nisotro fotsiny. Tena milay mihitsy fa mampiresaka an'ireny olona sanana be ireny. Izay hitondrana azy dia mandeha foana. Faila kosa aloha raha Erika tsy maintsy mampireviny aro zazany ty sipalina vaovao ty a. Aiza taitra ndry e. Mbola ho avy ny anjara ndry. Zay ry kanto dia saika tsy mivoaka tao mihitsy tamin'ilay nasaina mivoaka teo. Ka sao dia hitandramseho any eky e. Ankizy be dia be reo koa ve aky dia inona ny rara endrian'izany a. Sady indramosiny ge tsy mba misy zava-pantatra mihitsy izay zava-mitranga ampianariny e. Ainareo koa mba mahita an'izany. Miaraka amin'ilay solomaso latsaka kely iny dia amin'ilay feony hoe mazava. Fa raha vonjy zany ohatra ny tsy ahita-teny mihitsy e. Mbola variana misotro kosa le ry e. Sa ahoana lesy? Ka tena ohatra mety amiko ty beko savonivoaka ty e. Tsy mafaitra be ohatra n'le melisana tamin'ny voalohany iny le iziko. Ao tsara mihitsy izy zany. Tena milay mihitsy lesy io ka. Na ndriko rangery kanto afaka misotro an'io e. Lavy adaladala e. Maninona ny ankizy nasaina lahy misotro an'io labery io? Laingana ankizy zany a. Ny andriso ihany sotroina. Tsy sotra an'io re za e. Fa zany dia mila piadanareo lahy io. Fa milay koa aloha ty aro zaza ny fiarahanareo roa ty e. Vô marina e. Ok lesy. Ny an'lahy zao sisa nandrasanako. Ho avy tsy elo ihany zany lesy fa tsy taitra lahy. Ke moa raha mampana tena pokaty eo a. Sady inoko fa tsy lany lanina andrevy amin'izany a. Tsy taitra lisa ny faravonjany e ty e. Misotro sy mihinana fotsiny ny anjarany lisany. So dia ampinano ny lay e. Ny santatry efa miandro vavalatsaka fotsiny. Aza miteniteny foana eo Franky a. Sady andao amin'izay aho leto fa tsy. Efa lany koa reto revo reto.
any tsy vonjy mba andraso kely a. Tia ndraiky ala Sarika. Manomboka mahamenatra anahy mihitsy koa miaraka amin'ity aty ampianarana aty ka. Mangina aloha e laso dia eno eo izany. Fa andeha ho aiza nareo tazany? Andeha hody izay ka. Ka raha izany ndao hiaraka amiko andeha hanao fotoam-bavaka any amin'ilay fikambanantsika iny. Sady nareo daza elaela tsy hita. Tsy haiko inona no mahavariana anareo. Somary sahirana kely fotsiny indray izay ry Sarika fa rehefa malalaka izay dia miverina any ihany. Eny ary ilaozako aloha nareo fa sao dia tareto a. Dia tongava rehefa malalaka fa miandry anareo foana izay a. Eny akia dia mampamangana amin'ny ankizy rehetra aho e. Raha mba fantatry ngamba hoe andeha ho any amin'ny karaoke sika ity dia nomeny 4 teo angamba tsikako. Ary andao amin'izay andeha fa tsy zara ary ny lasany. Sika mbola hiverina hivavaka ihany fa aleo aloha mba manala azy kely e. Za mihitsy aneo ahy tsy mpiro tanora ho fitenenanako. Ilay fivavahana ne ilaina ihany fa aleo mihitsy aloha rehefa ilay bebe indray vao miverina amin'izany e. Aleo mihitsy aloha mahita fiainana tsara vao miverina. Sady omezana ankizy sasany fotsiny raha izao dia efa mivavaka. Fiainana mbola milay be ity ve dia le manao karaoke, mandihy, misotrosotro kely miaraka amin'ilay tokony ho izy iny fa tsy manao be da be nefa no ohatrandry zalahy. Ny andray nefa tsy fahendrena intsony indraindraiko. Tsika indray tsy manao adalana be ohatran'ireny ka. Mila afepena ihany koa ilay izy fa sao dia hitany ao an-tanàna e. Re marina zany zao dia tena mino be hoe tena endry be ty zanany ity nefa raha mba fantany manko a. Ary toa taraiky be indray izany ry zandry kanto vao miditra ny trano a. Efa mifito sasany alina ve ki vao tonga nareoko? Ka izay tsy vonondrava e. Ilay prof efa taraiky be vao mivoaka dia tonga teny amin'ny bus koa mbola filaharana be manadala e. Tonga aty an-trano indray hono olona mbola tratra amin'ny fanadihadiana ihany. Fomba famaly avy indray moa izany famalianao indrena zandry kanto. Sady toa manimanitra koa ianao izany a. Ny andry dadakoa nisy ankizy naratra tany am-pianarana dia nampiko izy nanositra alikaola tamin'ny feriny. Dia nanaraka ilay fofony. Andeha atorany ambony aloha za fa reraka be aho izany. Andrasa aloha ry kanto a. Ary mba nanahoana marina ilay fanadinana nataonareo tamin'ny volana ambony iny. Toa tsy hita izay toyany. Tara izy tao sady tsy mora ny tsy sarotra. Ka nanahoana moa mivaly ny tao? Afaka raha tsy afaka? Nga mbola nivaly e. Ary mba mahagaga koa ne izany anaka e. Isaka manao fanadinanareo a, ohatrao efa mivaly foana. Tsy mila anontaniana akory ianao fa tonga dia miteny hoe afaka na tsia. Izao nefa dia hoe mbola tsy mivaly. Ka tsy fantatro neny a, fa izao ary ve no mamoaka an'io e. Raha sitrapoko ve tsy vao vita io dia mivaly. Ary andeha atory amin'izay raha vita ny resakareo e. Andraso aloha e, nga mbola matory. Andao aloha isakafoko. Tena ohatran'ny tsy ahinan-kanina intsony ary neny a. Hoano anareo sy dady e. Tafandriamanitra ary anaka. Fa mihitsy zanakao iny rainika. Ianao ve tsy mahatsikatra hoe niova be kanto tato ato izay e. Lasa kamokamo mivavaka. Tara be vao miditry ny trano. Misy olana mihitsy iny ka. Marina e. Tsy teniteneniny amintsika fotsiny ilay izy. Zaho saika tena anao an'izany mihitsy. Ka zao raha ny hevitra hitako raha matoa. Aleo alaitsika ny ampianarana any izy raha pitso. Dia antaniana izay olana sady mba mandeha raha misakafo kely any amin'ny hotely koa sika avy eo e. Tena mety izay hevitra izay rangaha. Tena mety mihitsy izay. Sady efa ela ihany koa izay tsika tsy niaraka ohatran'izany ko. Benao raha matoa. Orangaty efa tapitra mivoaka daholo nge ny ankizy tao amin'ny saly io fa mbola tsy mipoitra ihany kanto e. Eno raha matoko. Eno raha matoko. Tia manatina tiditsika ty Sarika fa aleo antaniana azy e. Ahoana dada sy mamany kanto. Manao hoe Sarika. Manahoana kiry Sarika? Inona vaovao anao? Sarika, fa aiza kiry kanto toa mbola tsy nivoaka foana?
Ka zareo ireny ngery mamanka tsy manatrika akory hatramin'ny faran'izany mihitsy e. Fa sy manatrika akory hatramin'ny farany ao na ratsy. Ka izy vonjy lasa miaraka amina ankizy maditra be ireny e. Ary mino aho fa sy mpankanto mihitsy ny ray amin'ireny ankizy ireny. Fa maditra be ohatry ny ahoana kia? Ankizy ohatran'izy izany? Ankizy mpifoka sigara be izay le izy. Ny anankiray moa mikavinila. Sady rehefa tafavoaka amin'ny fianarana zareo dia misotro toaka be. Miezaka ny mitarika andry zareo mba hiverin-dalana ihany aho fa mbola tena babo ny rendrarendra an'izao tontolo izao. Andray kiako io. Ay ve ka izany ny ataon'iny zaza iny rehefa mivoaka ny trano e. Izay ray aman-dreny nefa izao dia mieritreritra hoe mianatra no ataony aty. Tena gaga raha mataoko. Ary ny fianarana mba manao ahoana? Toa hoe mbola tsy nivalona ny fanadina ataonao tarany teo? Fanadinana izany rehefa tamin'ny tapabolana no nivaloko. Dia afaka ve ki izy sa tsy afaka? Any ankizy sarika, tsy afaka izy? Tsy afaka daholo ary zareoko. Efa namerina ny deuxième session ary zareo fa izany hoe mbola tsy mivaly ny deuxième session. Ary malitra ataonay fariva be vao nirava e? Ohatran'ny firavana isan'andro ihany no niravanay maly ka. Izany? Ie, tsy nisy niakatra tatika zareo maly. Andray kiako. Tena enjana mihitsy rangaty izany ataon'ilay ankizy izany a. Dia gaga raha mataoko tsy napoiziko mihitsy. Tena marina ihany izany ny ahako. Aleo aloha dada sy mamankato angatadalana kely fa mbola maikamaika kely hamonjy fiarahan'ny vavaka mantsy za io. Andao re maikana ny fiara dia aterinay ianao. Marina tokoa izy izany. Andao hiaraka aminay fa variany resaka taminay teto dia any anaty fiara indray mbola miresadresaka tsika telo mianaka e. Ao miakary. Ao ary. Dia ahoana ny fandehana ry izy mitsamina? Taro le soloro vonjy mba asio kely sigara any a. Tena tsy misy le saty izao a. Tena lany daholo ny vola. Ny ampiasaiko mandra-batapitra ity volany ity ary izao mbola baraingoko. Tena maina kely mihitsy izao mpandy. Zany ve misy ketrika amin'ny lay be izay ihany raha mazoto hoe lasa tonga dia vola rapide izany raha vonjy a. Inona ity izany ketrika izany fa ohatra mety amiko a. Ka izao lesy mitaraina tsy manana moela dia lazaina an'ity fa misy épicerie izay ry ambany ry a. Tsy misy atahorana fa mpivady efa antitra izay no mivarotra ao. Efa hitanay ihany koa moa ny fametrahan'ny volany. Angalatra izany no tiany lesany atao. Tsy mangalatra lesy izany fa maka ny anjara antsika fotsiny sika. Aiza ve dia ho azo daholo ny vola rehetrarehetra. Ka tena zavatra mbola tsy fanaoko mihitsy anie izany ry zalahy. Raha migadra an'izany dia ahoana? Tsisy mikatra izany lesy fa inona ary ty sarim-bavy ty. Sika nga hoe tabataba be ko hoe henony eo atao mangina fotsiny dia tsisy maheno mihitsy. Sady raha tratra amin'izany any lesitsika tsy avoaka ny dadatoan'ny ra Franky fotsiny. Dadatoan'ny zalahy reo mantsy mpitsara raha teo. Izany ve ry zalahy? Milay kosa zaniko. Zay izany mombamomba ilay izy fa omena tsodrany moa lara tsy dia mazotoko. Okay ary. Amin'ity indray mitoraka ity ihany any manao an'io fa amin'ny manaraka tsy misy tsony a. Tena tsy misy vola ampiasaina mihitsy amin'ny mahatonga na hanao an'io. Okay lesy raha vonjy a. Telo ny dona kely dia aza matahotra izany fa tsy hanary an'laza e. Sire. Dia izao ary. Raha hariva ihany dia ataontsika ny action ka miomana tsara lahy. Okay ary fa dia hiomana ary aloha za e. Raha hariva izany no fotoana dia ataovy eo amin'ny areo ihany amin'ny 7 alina. Points izany fa raha hariva e. Tsika mitramo aloha tsy manao sorona ny tenantsika amin'izany a. Mody vahantsika fotsiny varavarana dia le regny maka ny volany anatiny ihany. Fa mba mahay mamorona kely koa le ty amin'ilay hoe mpitsara ny dadatoanay. Iza lesy izany dadatoanay mpitsara izany. Tena nino tokoa ny ely ty le ry e. Zay aloha fa raha hariva izany lesy raha Franky a.
Zay ve lesy vao tonga le. Zay mitsamo efa natahotra mihitsy hoe napetrapetraka rafonjy indray tsika mitsamo. Azafady lesy ry zalahy tena mamay be koa le fivoahana tao an-tanàna. Mody nolazaiko hoe andeha hamonjy alim-bava ka dia tafavoaka ihany. Za ve dia metrapetraka ny lisa mitsamo nefa za ary ny tena hoe niteny amin'ny sivy. Aok'izay lesy aloha ny resabe a. Fa andao amin'izay ketrika ny platsika. Ka zao le izy a. Sansra erika mamavaravarana amin'ity baramininy ity. Dia la maka ny volany anatiny ihany. Ay, okay re mety zany e. Andao amin'izay re. Manisa telo aho dia vahatsika mitsamo a. Isa 2 3 Mba jejejo lesy ravonjy fa Zay eny fa maro vova dia. ndana amin'izay la mitsofoke. Tena mifatotra amin'ity tadiako ane izy zany e. Sady tena fato maty be mihitsy a. Aingana lesy la ravonjy a. Fa sendra tratra eto ihany isika e. Le ty koa lesy midororo ohatran'ireny sipakely reny. Tady kely iny hoe dia tsy voavahan la. Zay fa voavaha fa aleo amin'izay tsoka fa sao dia tratra eo ihany e. Ok lesy dia andao amin'izay ary ala. Well ty tena voadonako marina le kopy. Manao foana koa le ty. Tsy ireo fa taitra dolo ny tompotrano. Andao lesy raha erika itsoka fa izy koa no tratra miaraka amin'io. Safotra tsony io. Miala tsiny lesy ravonjy fa tsy mbola te hidoboka hiaraka amin'ny lahany ampony zay a. Andraso lesy ry zalahy fa iny ty mifanary ty e. Tena rasa ihany ry zalahy marina. Tratra lahy androany ravonjy. Zay zany vao tena higadra. Iny fa nisy olona voaka. Fona re tompoko. Tena enjana koa iny nahazo amin'ny vonjy iny a. Tratra farany tao amin'ilay épicerie ony izy dia tonga dia nampidiry ny tompontsena tany am-ponja avy hatrany. Dia tsy maintsy higadra izany vonjy. Dia ahoana koa moa ty zabe voky ty e. Erika nefa ny tsita. Tena tsitako izay atao ka. Raha ho lazaina amin'ny dada Tsineny izao a. Tena ho bedy a. Raha hanaraka ny tenin'ny santatra nefa tena tsy vitako izany. Dia ho vonoina ve ny zanako. Tena vaky mihitsy izany ny lohako. Dia Erika nahatsoana ary tena tsy mandray telefona mihitsy e. Marina tsy efa mipotehany koa izay ny posiny. Tena tia ponja ty vao mijanona. Izaho mitsamo nefa lasa tsoka tsy hita hoe aiza misy andralahatra amin'izao. Le tompontsena koa tonga dia tsy nanaiky mihitsy indrindrandrindra moa ilay zanany e. Sendra mba nitsidika an'izy mivady ilay zanany tamin'io ka izy no nahatratra natao amin'ilay tsena. Iza koa moa nanam-po hoe hitsidika an'izy mivady ilay zanany tamin'io. Dada Tsineny sady gaga nitezitra tamiko. Tsy nampoziny hony. Marina kosa aloha e. Andeha hamonjy alim-bavaka ve ny alana ao an-trano dia tia ponja no hita rehefa maraina ny andro. Tena nanenenako ny niaraka tamin'izy telo-dara iny ka. Izao tia ponja vao mijanona. Tahaka izay nijanona endry niaraka tamin'ny Sarika ihany. Ty izany no tonga amin'ilay fitenenana hoe nenona tsy ao alohan'ny anatra fa ao aorinan-datsa. Aleo rangalazana amin'ny dada Tsineny ihany fa tsy maintsy ho fantany ihany izao na hoe na ho aingana. Inoko fa tsy ho tezitra be loatra amiko ry zareo. Dada Tsineny a, avy vetivety nareo fa misy zavatra ho resahako aminareo. Fa inona indray ny Ndry e? Entana resaka hoanaka fa menanao zahay. Fona dada Tsineny fa tena tsy netiny nataoko a. Na ny tato an-trano izany na ny tany ivelany. Tena marina tokoa aloha fa tena hitanay niova be mihitsy Ndry kanto a. Fa ny fahatsiarovantena aloha dia efa zava-dehibe e. Fa misy inona nefa e?
Fa mbola misy vaovao iray holazaiko aminareo koa nge. Hoe ahoana indray? Be voka. Fa be voka ahoana? Tena mba tsy naposika indray ny vaovao iny a. Dia izay hono ray zazana koa izany? Tena fona tata sy neny a. No tena manao foana mi. Fona fa tsy amenina tsony. Ka iza le rain-janaka indray e? Tena nanenenako nanao andrenrehetra reny. Loso ty marina. Fa iza ho any rain-janaka indray sa tsy fantatry indry kory? Erika reny reny. Erikiza. Erika ilay ankizy lahy tsy hita-popoka niaraka nangalatra tamin'ny vonjy. Andre kiakio. Tena loso ty. Enao ty anaka manao foana mi. Ianao be voka. Le rain-janaka ao tsy hita-popoka amin'izay, tsy hoe tsy hita-popoka fotsiny amin'izao fa nangalatra. Orkanto a. Tena fonary dada sy neny fa tsy amenina tsony a. Tena nanenenako nanao andrenrehetra rehetra reny. Mafy zao anaka. Mafy zao ampitondrainao anay ray aman-dreny zao nefa moa inona tsony no azo atao e? Efa vita izay nataonareo tany. Sorry anaka. Zanakay ianao ka tsy azonay wariana na dia tena enjana ary zao zavatra mitrango izao fa tsy maintsy manampy anao izay ray aman-dreninao. Fa raha tena mahatsiaro ianao fa tsy mety ny nataonao a, amin'izao sisy izao aza manota tsoa noho ny tompo e. Atolory an'i Jesosy tanteraka reny fiainanao dia avelao izy no hitantana azy. Misaotra betsaka ary dada sy neny fa tena hitako tokoa izao ny fitiavanareo ahy a. Fa na dia nanao tsy mety aza dia tsy narianareo. Soranay Andriamanitra fa tonga sainay any ianao. Ary aza matahotra ianao fa na dia lasa nitsoaka didy ihany azy iny rainy iny dia eto foana izay hanampy anao. Tena tsy namposiko ry dada sy neny hoe izao ny hafarako a. Raha mba endry tsara ao mantsy izao dia ho mamirapiratra no afaka toy izao. Zaho ange anaka le lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambiny io dia fa ny mahatsara an'io Jesosy tompotsika io a dia izao. Ozy izy hoe raha mibebaka ianao, raha hiverina ianao dia ho raisiko indray. Tena mifonahy ianao amin'Andriamanitra kanto a. Mifonahy ianao ary haneneny tanteraka izao zava-bitanao izao. Fa Andriamanitra anie mamindra fo e. Ary tsy mitana fatezerana mandrakizay izy fa mino fa araka ny teniny ihany. Raha tena mibebaka marina tokoa ianao dia hamelanao izy ary handray an-tanana anao. Araka nefa niteneniny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko. Endry neny a. Misaotra anao Andriamanitra fa teraka soamantsara ihany. Anatra ho an'ny sisa ireny lasaka ireny. Ary tenenako sy hanafarako an'ireo tanora namako mihitsy. Mifikitra amin'Andriamanitra ihany aho no tena tsara fa loza nateraky ny rendrarendran'izao tontolo izao. Tsy hoe izay ataon'ny olon-drehetra no mety fa izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ihany. Fa anatra ho an'ireo tovolahy koa ny hoe aza manaraka izay ataon'ny naman-dratsy. Mamarina any akady ny torohevitra omen'izy ireny. Tahaka an'izany mihitsy izao tia nahazo ny vonjy ity. Aleo mifikitra amin'i Jesosy ihany, izay ny tena fahasambarana. Ho anao tanora namako koa, resy Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao, fa ao ihany no tena misy ny fiadanana. Tsaroako eto ilay tenin'Andriamanitra ao am-pitoroteny toko 1:25 hoe mifalitra zatovy dia ny mbola tanora ianao, ary ao ka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehanany amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa ho entin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Tena
mafy mihitsy tia mahazo anaty amponjy ity, miara-mionona amin'ireto olon-dratsy be da be reto. Tena hitako izao fa tsy tsara ny manaraka ny fanao izao tontolo izao. Mety manao rendrarendra ny tanora rehetra fa aleo ihany mifikitra amin'i Jesosy. Mety hoe misotro sy mifoka daholo ny tanora namana rehetra fa aleo mijoro fitaratra ho an'ny tanora namana. Isaorako an'Andriamanitra ihany koa no nahatongavako taty satria raha tsy taty dia tsy tonga saina hoe nidikizo niaraka tamin'ireny naman-dratsy ireny. Aty koa za afaka mitory amin'ireo voafonja namako ary rehefa tafavoaka dia afaka nijoro sy hitoro ny filazantsara amin'izay. Narainao teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny dikizo dia ampeny ny andrianina ny aina Rakotoarivelo. Reto avy ireo namelona ny tantara. Ravaka Randrenary Lala no ikanto, Santa Rakotoarivelo no ivonjy, Erzo Rakotoarivelo no Franky, miaramila nofinidin'i Kristy Tahirandriamanantena no Erika, Yanja Rakotoniaina no Sarika, Anise Ranitry no Liv, Dina Nicola Raharsoa no Santatra, ary Zoloniana Rakotoarivelo no Vola.